Fandarana vokarin'ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Arrivan'ny alatsinainy 6 décembre telo ambin'ny folo sy roa arivo miaraba antsika piano miaraba ihany koa ny italiany famoahana ny gazety eo amin'ny groupe Ultima Media. Miarabanao Frank Ramarson. Miarabanao Sinéza, miaraba koa andreo pianitsika am'izao takarivision. Ny anisa mbola mahatombo avao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sady anokafantsika ny resadresaka Frank Ramarson, ny fidimandrin'ny folo afrikanina tatsimo teo aloha Nelson Mandela teo amin'ny fahadimy amby sivifolo taona. Ny rahampitso moa no anomboka ho tonga tsikelikely any toerana anao miveloma farany azy ireo lehibe na fitotram-panjakana maherin'ny fitopolo anany maneran-tany misaomy zao tontolo zao satria lavy ny andrarezina inona no lesona azo tsoahana amin'ny dingana vita Nelson Mandela. Frank Ramarson. Manjomboana tokoa moa zany ny ataontsika hoe ny tontolo mpiainan'ny politika iraisam-pirenena satria ny andrarezina no lasa ary olona mitolona ho an'ny fahafahana sy ho an'ny koa ataontsika hoe émancipation ny vahoaka ny Afrika Atsimo ary nanome ohatra amin'izao tontolo zao fa ny aty tamin'ny apartheid izy ary niady hatramin'ny farany ary tsy nety mihitsy nanao ataontsika hoe na de teo aza le 10 taona nijaliny tany miponja de nisiny ataontsika hoe concession sy nomeny satria teo amin'ny lahatotsika lafiny ataontsika amin'ny teny finy frantsay hoe lutte armée de tsy nanaiky lembehana mihitsy zany Andriamatoa Nelson Mandela sy ny ANC ary lasa modely izy eran'izao tontolo zao satria nonzay izy zany nandresy satria afaka ihany noho ny Andriamatoa Frédéric de Klerk satria ny filoha teo aloha zany tsy nanaiky mihitsy tamin'ny teo hoe diniklasena foana ireo zay mpitolona ho amin'ny fahafahana no maintiositra indrindrindra na iza na iza tany Afrika dia nilakizany terroriste ka le terroriste nolazainy ireo mpanjanatana nolazainy amerikanina fotsy ny fotsy anglisy frantsay fotsy tamin'izany hatramin'ny taona 7 dia nivatika ho lasa zao hoe olona ikonina izy ho an'ny zao tontolo zao ka dia tonga dia ireo ataontsika hoe filoha eran-tany ny lehibe frantsay ny amerikanina Union européenne britannique ary tsy britannique ihany fa ny hollandais sy belge satria ny tena nasika nge tany Afrika Atsimo de latao Boers lereo teratany hollandais teratany koa belge ireo teratany koa allemane zay nialokaloka tamin'ny fitondran'ny nazi tany Afrika Atsimo ka hitanao ihany zany amin'izao fotoana zao hoe fa feno ny fiatsara-mbelatsy le zavatra atao satria namona koa nefa le olona tonga satria nanome ohatra Mandela nisy fitenenana hoe arivo any an-dranomasina ny basy, arivo any an-dranomasina ny antsy, arivo any an-dranomasina zay ataontsika fitaovam-piadiana fa isika dia tolona ho an'ny fampihavahana sy ho an'ny ataontsika hoe fandriampahalemana eto Afrika Atsimo. Izy zany tsy nanao lolopo nampitonga n'ilay hoe samy naneo ny alahelony daholo namoaka ny alahelony daholo tamindreo commission vérité et réconciliation hoe diso ireo nanao apartheid ary ny mainty hoditra koa nylaza hoe diso zay nanao acte terroriste fa zao ny antony dia hitanao tsara zany fa niavana nandroso ny afrikanina tatsimo fa tsy hoe lasa ny fotsioditra dia ny krosofara ny toekaren'ny Afrika Atsimo fa kosa tafiditra tao anatin'ilay hoe pays émergent anatin'ny BRICS ny Sud-Afrika ka zay natoko anao hoe zay mahatonga azy hoe amin'ny l'homme du siècle de Nelson Mandela ohatra mibaribary ho an'ny zao tontolo zao satria nanome ohatra amin'ny taontsika hoe zany hoe taontsika hoe fampihavana zany izy nanome ohatra izy amin'ilay hoe famerenana amin'ny fahamarinana eo amin'ny fitondram-panjakana zay nitondrany tamin'izy tany Afrika Atsimo tamin'izy afaky satria aza adino fa 10 taona izy no lany filohan'ny repoblika ny Sud-Afrika tamin'ny 94 ka zay zavatra zay toko fa ilaina dia ilaina mihitsy amin'izao fotoana zao
ny mampafantatra an'izay anyvoaka malagasy. Eto ngamba dia ohatrany hoe mamme ihany tsiny anireo ataontsika hoe mpanao gazety namana fahiny France 24 LCI TF1 ny accident satria tsy mahalala ny tantara ny Madagasikara sy ny ANC satria isika malagasy no nanampy be da be an'i Nelson Mandela tamin'ny tolona izay nataony ary eo no tokony fahamarina ary tamin'ny 790 tamin'ny nandalo teto Andriamatoa déclare dia marina tokoa teneniny Andriamatoa ileratsika izy isan'ny laza fa iny vahaolana ilana amin'le hoe herisetra violence sy ny hoe rampitony ny Afrika Atsimo dia ny hoe ny famoahana Nelson Mandela. Isika malagasy tamin'ny République voalohany efa nanandrana ihany nataontsika hoe niteny tamin'ny Afrika Atsimo satria tsika nifantay tamin'ny Afrika Atsimo tamin'ny République voalohany dia nisy ataontsika hoe relation ataontsika hoe diplomatique tamin'ny Afrika Atsimo marina fa na dia maro hoe nefa koa isy napilefy anireo mpitona Afrikana Atsimo hoe isika malagasy mivahoaka mainty isika na titsika na tsy titsika dia afaka mifandray koa amin'ny vahoaka le mpitona fotsy ary tsy mety koa ny anavarana an'izay ka eo mantsy le ataoko hoe zavatra ohatran'izay zavatra lavitrizaka ny fampihavahana zavatra lavitrizaka ka zay manko Franck Ramarsson hoe misy azo ampitaina amin'le fampihavahana pirenena tatsy Afrika Atsimo hoe tokony atao eto amintsika zany hoe le kisaritsariny le fampihavahana ohatrotry ny ahoana raha ho atsika ny tsenge fampihavahana atsika fampihavahana tsy mitovy any zany fotsy sy mainty miady any zany ady amin'ny ataontsika fahafahana ady amin'ny apartheid fa kosa hoe ady zay tsy min'olona tsy mitovy culture no miady any ary taoko ngamba moramora kokoa no hoe andao ary satria nazaina fa sauvage ny afrikana na mainty tamin'izany rehefa mahita ianao nyreny oronatsara rehetrarehetra dia hoe tsy afaka hiaraka mihitsy ireo fa Nelson Mandela no nampiseho ataontsika hoe fahambonitsaina na amin'ny lafiny culture ny intelligence eo amin'ny lafiny politika izany satria zay ny ilaina dia nananatra an'ireo maintsyotra izy sady nampiseho amin'ny fotsyotra hoe tsika mitovy niveau olona ray ihany l'égalité des races zay ny zavatra nisy tany ary zay ny tolona natao fa ny atsika karazana aty politika aty seza hoe tsy fankahazona ara-politika satria tsika dia grâce ray ihany tsika zany tsy tokony isy akory zany fampihavanana zany fa ary fomba politika dia amin'ny tokony amin'ny fomba dia daholo dia ka zay nataoko hoe lesona tsoahana amin'izay dia hoe nanana comité vérité réconciliation azy ny afrikana tatsimo tsy nisy la impunité zay zava-misy efa nampiseho eloka nampiseho am'izao zay vao nanao le amnistie générale eto tsy mbola mandeha akory ny fitsarana tsy mbola hita zao fa mbola fantatra fa zavatra mangalatra zavatra mamono firenena zavatra misy dia efa mitady hoe andao no fampihavana nitsika nefany mbola tsy potrankory ny ataontsika bilan zay nataony na tamin'ny andron'ny Ratsiraka tamin'ny andron'ny Ravaloma na tamin'ny andron'ny Andrejony neny na tany anzy talontany hoe inona no nampisaraka antsika vahoaka inona natonga n'le crise teto amintsika dia olombelona no ataoko hoe naminao azy nioty azy fa tsy hoe zavatra voajanahary hoe nasiana fotsy teto dia nasiana mainty dia niady reo dia hoe ary zay mantsy ny tany Afrika Atsimo hoe manontany le zazakely tamin'le rain'ny polisy fotsy hoe fa manina no kapohana le mainty otra dia mamaly le vadin'le polisy hoe satria tsy avelany Andriamanitra iaina iaraka amintsika mitovy amintsika ny mainty otra eto Afrika Atsimo tahaka ny biby ozy izy tsy miaraka amin'ny olombelona eto tany tsy ohatran'izany nysika eto Madagasikara tsika tsy foan'izany ataontsika hoe apartheid zay ka zay nataoko foana hoe sao dia lasa faux problème le fampihavahana satria ny zavatra satria hitanao ihany rehefa mitovy ny intérêt dia miaraka miresaka ihany miaraka mandeha misotrosotro miaraka mandeha ataontsika mivorivory ihany nefa ny kibaya kelika ihany nefa ny rehefa vio satria nefa tsy nahoana satria resaka vola no mahatonga ny crise entiny betsaka sy resaka ataontsika hoe mentalité sy tsy ampy le culture tsy ampy ny éducation ary zay zany mahatonga le hoe be loatra le elanelany amin'le région milaza manao politika sy ireo intellectuel tsy mangataka
o te hitondra ny firenena satria tsy manao fanabeazana ho an'ny vahoaka malagasy sy ny ankizy na hatrany ampianarana azy any lesoko tsika amin'izao fotoana izao. Mbola amin'izay sehatra resam-pirenena izany Franck Lamarson ny farana ny herinandro lasa teo moa zany ny sommet teo amin'ny Frantsa sy Afrika, teboka maromaro no nivoatra tamin'izany. Ny lafiny teo karena aloha eo ny hoe anampy avroeny amin'ny fifanakalozana ara-barotra zareo frantsay amin'ny fifandraisana amin'ny ety amin'ny kontinanta be ny Afrika. Ny lafiny politika moa le resaka fametrahana filaminana sy fandriampahalemana ty amin'ny kontinanta be ny Afrika amin'ny akapobeany. Misy mametaka Franck Lamarson na hoe karazany endrim-panjanahana vaovao ndray io ataony zareo frantsay io. Zalo de zany efa niovangely le France Afrique hafa le tamin'ny andron'ny Focard ny azy moa zany defa nana ataontsika hoe principe izy hoe tsaratsara mifandray amin'ny tany izay colonie frantsay tao sika manana corps secret corps de défense ary reo no ataontsika hoe karazana tamin'ny teny frantsay précaré arovana na économique na pilaminana mba azono zany amin'izay fotoana zay ny rehetrarehetra hoe mba miary zany tombontsoan'ny afrikana sy tombontsoany frantsay zany hoe zay la lazaina tamin'ny voalohany France Afrique io zany niova tateoria niova tanteraka satria tsy mitovintsony ny fomba fijery satria tateorina moa zany nisy ny Giscard d'Estaing nisy ny cellule africaine de zao zany tsy misy tsony zay fa dia voatery zany manao élargissement amin'ny continent africain mahatsapa ny frantsay mahatsapa ny européenne fa 10 isanjato ny croissance économique any Afrique. Mbola farasatsika teto zay ny dikan'izany dia ny hoe ny entreprise africaine dia mety mahavokatra 200 000 emplois ny France isan-taona. Za zavatra tournée de base kanefa koa ny zavatra mampalahelo africaine dia hoe tsy mety modany aminy ireo ataontsika hoe zay mitafianarina na mpianatra na intellectuel fa mijanona any France. Dia eo ianao zany mametra-panontaniana hoe na nefa anareo zay mody dia leo zany manao révolution any an-trano dia hoe lasa ndray miady amin'ilay hoe France Afrique colonisation satria tsy le resaka fampandrosoana tsy le resaka tokony hoe partenariat d'égal à égal satria ny aty Afrique Madagascar mila zanany izy mila compétence fa tsy ny frantsay sy ny européenne ndray ny tonga aty manao expatrié dia alainy daholo ny torana izy tokony ho an'ny gasy ka compétence égale izy tokony gasy sy ny afrikana mahazo an'ilay torana fa tsy mihina an'ilay vazaha zay koa no mahatonga tsika amin'ilay multinationale reo no hoe rehefa mampiasa ny volana ireo olo reo dia tokony malagasy aloha ny tadavina compétence ary zay nataoko anao hoe tsy maintsy manao sensibiliser apody anareo malagasy any velana fa tsy hoe manao etondray ny lasa ny velana mila ravinahitra any ka ny fampandrosoana ny totoerana no ataontsika hoe misy lesoka dia lasa manjakany vahiny ny ataontsika hoe toekarenao zay zavatra anankiray zay. Zavatra faharoa dia ny hoe mitany européenne zany sy ny frantsay fa hoe amin'izay croissance 5-10% ho avy zay dia hoe ina anzo arabrikany ao anatin'izay satria manantanina ilay ataontsika hoe fifanana amin'ilay BRICS amerikana sinoa hoe aona marina ny fandehan'io ary mahatsapa ihany koa fa matoa misy conflit ataontsika hoe misy ady any Afrique dia misy manitsitsika zany misy intérêt financier zany dia io zany hoe miarovina rao tena nareo afrikana apina amina 20 milliards d'euros misy tonga tsy diso dia formena plan technique tafika ray manokana ho an'ny continent africain. Ny zava-toto an'io matsy arkiteny hoe endrim-pananjahana ve zay sa ahoana no fomba satria hitanao tsara zao fa zay le paradoxe amin'ity resaka nafaty andray Mandela mila fahafahana ny frantsay miditra ny Bangui atsony ny afrikana zay matsy ny tena raha nahitanao dia miteka ny vahoaka ny centre africaine hoe tonga ny frantsay anavo amin'ireo rebelle zay le devoir d'ingérence avy any amin'ny nangatahana tany amin'ny conseil de sécurité dia ao na financement an'io dia union européenne vononanao zay zavatra zay nefa ny fantatra tsara fa ny centre afrique dia feno koa zany richesse naturelle tokony any Rwanda na ny RDC ka io no hoe gaga ihany matsy amin'le anatin'le sommet to sady sommet moment fandriampahalemana no sommet économique ary dia
ty misy eritseritra nataon'ny président Mbady Kaberuka Fakmal milaza hoe ni déficit aussi dans le financement des infrastructures est tel que seules les finances publiques ne suffisent plus à le combler zany hoe ny volam-panjakany frantsay zany tsy mahavita tsony hoe anampy any Afrika fa tokony ampiana koa zany ampiny ro organe multilatéral tahaka banque africaine de développement ny eo zany mahatonga ny zalala milaza hoe les 3I mais en Afrique des solides infrastructures, une intégration régionale et des institutions fortes. Les institutions fortes, il fallait s'attiquer de Madagascar, la zany candidat dans le premier tour, à Anjanjanaville, Tsimila Matanzak. Fa institution forte, Franzakana Matanzak, une institution forte. À référendum, intégration régionale, on attend la chalavre des Yuyan, moteur de développement, Isen, ma penjoufon, antiférénétique. J'en ai, eu que me chadé, que me suis eu comme ça, c'est faisait mandine d'un héros, amené avantage, nulen, arme, fatil, phare de nuit, et me l'a fait lever à ni infrastructure. Là, l'infrastructure, c'est un mais c'est un jaroué, dans France, réuni l'aine, en le frappant de son Afrique, en génie, faut une identité, 1000 croissance aussi, fit de chanza, tu as identité, quand il faut quoi, 1000 ans à Rouvan. C'est-à-dire, on attend des croissances, des timitimich, ni à tout ce qui est, frappant de son, ni à qui puntan, frappant de son, ni à refusanar, ni à nous, adi, mapisiadi, am lafni, politika, adi, am firenena, adi, am sampun, c'est-à-dire, misi, firenena, manusia, am le adetrana. Zay ngamba raha fehezina hoe la France angamba te hiaron'izay hoe arosara andoma mba afanjogana politika atsika de vitatsika eo ahoana no edina am'izay tsy siny adetrano tsony tsy siny terrorisme tsony satria importena avy any ivelanareo io terrorisme zay ny zavatra hitako tao amin'iny somenika de ampavahoana ampomieritseritra kanefa koa nefany sarotra koa no mandavarary an'izay sarotra koa milaza hoe ny entreprise africaine dia afaka ataontsika hoe miasa any Europe tano tsara ny zavatra mitsangana ary fahatelo misy hoe zany zavatra angamba tsy voalaza atao anatin'le tsy nisy naniny feo nefa ny voalaza atao ato fifirina dia le resaka visa ataona moa izy ny resa ifampiresaka ka toko tsy mena visa zay africaine makany Europe sy France zay zavatra zay atoko ngamba fa tokony saitsaina ny frantsay am'izay zavatra zay na ho antsika malagasy tonga de efa mitaraina hoe tsy mety mahazo visa tsy mety mahazo an'izao anefa n'izy rehetra tonga ty amintsika tsy mandoa visa zay ngamba no hamarana antsika am'izao dinidinika zao no isaronao teto amin'ny fandarana ho isika tamin'izao arizao Frank Ramatsona misotranao sehatra amin'ny fisotrakoa ny ireo namantsika zay miheny tao mandrapitafa amin'ny fotoanantsika ary tompoko lahy sy tompoko vavy fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina